Tao anatin'ny 40 taona no nanangonandrakotomalala rivony aina riza ireo boky natonkalo Jehevoly ary Baiboly efatra nainy arantany etsy amin'ny tahalararasina Analakely ireo vokatra ireo akoatra ireo zava-baovao izay hoentiny ihany koa. 40 taona nanangona ireo karazana fampiratiana izay tanterahana etsy amin'ny tahalararasina Irakotomalala rivony aina riza izay mpanoatra tonkalo mandritra ny fampiratiana ihany koa namoahana ny amboara tonkalo izay nisorata amin'ny farany mitondra lohateny hoe hery miafina. Ankoatra izay dia hita eo ihany koa ireo karazana volana ampiasaina teto Madagasikara, ireo baiboly amin'ny fiteny samihafa, aji maro isan-karazany, ireo ampahan-dahatsoratra notsaina tamin'ny gazety, ny resaka tranga miavaka. Anisan'ny mampiavaka ity fampiratiana ity ny marika izay tena ankafizin'ny mpanoratra, nanomboka ny 10 septambra teo ny fampiratiana ary tsy hifarina raha tsy amin'ny 29 septambra izao. Isaka fampiratiana ohatr'izao dia misy karazany samihafa foana ny boky rehetrarehetra izay aseho, na timbre, na boky, na baiboly. Mibetsaka foana izany ny zavatra ny hery miafina dia mampiseho ny hery nomen'Andriamanitra, satria raha tsy nisy izany ny zavatra ohatr'izao raha tsy Andriamanitra nanome. Izay koa izany no tiany aseho foana hoe nomen'Andriamanitra maimaim-poana hozy dia mba mizara maimaim-poana. Araka ny resaka natao tamin'ity mpikarakara dia indroa isan-taona no anatanterahanizy ireo ny fampiratiana mandritra ny 3 taona izay, ary mahazo tombony manokana ireo tonga manjifa ireo boky izay nosoratan'ity mpanoatra ity satria dia misy ny fihenam-bidy. Nambarany ihany koa fa maro ireo tonga mitsidika ny fampiratiana ka saika ireo mpiala sasatra avokoa izy ireo.